ho fanomezana tosika ireo tanora ty ampiroboroby orinasany dia nisy ny fifaninanana tetikasa no karakarain'ny kentia olombiana ny taona 2010 sy 2010 efa maro ireo dingana fifanitsanana aloha ro fantatra tsy ho ela ny anaran'ilay ahazo famatsim-bola ahafahany manokatra orinasa. Mikarakara fifananana antsoina hoe CPC na Creative Project Contest ny orinasa Kentia Holding tamin'ny Tondas ary androany niatrika ny dingana famaranana ireo mpifananana efatra izay voatazana izay voaka mpandresy ao anatin'ity fifananana ity dia azo vola mitetina 5 tapitrisa ariary ary famatsim-bola avy amin'ny Access Bank ahafahany manitatra ny orinasany. Les Creative Project Contest na CPC concours lancena tamin'ny tamin'ny Salon de l'entrepreneuriat et de l'emploi tamin'ny 2015. Concours zay organisaina ahafahana manampy tosika ireo orinasa vao misandratra vao manomboka ny orina. Antony tena nanto piscine izy io ahafahana indrindra manampy ireo orinasa amin'ny resaka expansion d'activité dia zay ny nanaovana ity Creative Project Contest ity. Loka ho azo ny mpandresy moa zany dia 5 millions d'ariary toka dia nomena azy miampy famatsim-bola hatramin'ny 20 millions d'ariary tsy misy zanabola izy io. Amin'ny faharoa amby roapolo volana Jolay no ho fantatra amin'ny anaran'ny ahazony amboary tamin'izany fifananana Creative Project Contest izany.